Nanondrotra hasina ny Andriamanitra sy ireo razana miara-miasa aminy sy hanatanterahany ireo fitsaboana ataony ny dady vavy Maria. Tamin'ny alalan'ny fomba sy seho no takenin'ireo zanahary mpiay azy no nanatanterahany izany ary nanasana ireo manam-pahefana isan'ambaratonga teny amin'ny faritra honenany. Mampisy lanja bebe kokoa ary mampitombo asina ny fitsaboana sy ny fikarakarana ireo mpiarabelona aminy ny fanandratana ireo zanahary ireo raha ny fanazavan'ny Maria Rakotondrabe tao anatin'ny fanatanterahana ny fanatitra omby vola vita. Ny vitan'ny zanahary na paranitra ny zanahary na melanja tanteraka ny zanahary ho zava-manakasina ny misy zavatra nampanaoviny zany satria nanonona izy nanondro hoe omby vola vita ka nohon' ireo razam-panjakana manana ny hasina, manana ny hajina, manana ny valerany zany, manan-danja kokoa indrindrandrindra raha eo amin'izao mamadamo Mariana satria zaho manohy anaty hoe miaina tanteraka anatin'io fiainana io asa io tontolo asa io dia manandratra anazy tanteraka zao nanasako olona maro izy ity satria ny mpiara-mona aminahy ray manontolo ao ihany koa ny anampoky tany misy anahy eo ihany koa izy hoe manam-pahefana tonga eto amin'ny hanome voninahitra sy hanaja an'ireo razanareo, hanaja an'ireo ny fitombian'ireo hanome hasina, hanome voninahitra an'ireo razam-panjakana dia mbola masina ny azy. Mety ampitombo koa zany hoe ny